hoaneny. Ry reny malagasy rehetra mankalaza ny fetiny reny isika anio faraka amin'ny 30 Mey 2024. Koatsolorako arahaba manokana ianareo. Tsy arahaba tsotra nefa fa arahaba omba ampirarian-tsoa. Amperahako amin'ny fankaherezana manoloana ny adidy sy ny andraikitra iadidiantsika ao an-tokantrano sy ao amin'ny fiarahamonina. Manomboka ao amin'ny ankohonana tokoa izany toerana manandanja ananantsika izany, mitsohy eo amin'ny fiarahamonina ary mipaka hatrany amin'ny firenena izay reny ny fototseny. Isika no mampita fahalalana sy fahendrena ary fahaiza-miaina amin'ny taranaka, mifameno amin'ny andraikitry ny ray. Tsotra ny havatra tiako ampitaina amintsika. Andeha hampiseho fiombonana sy firaisan-kina isika. Hanabe ireo zanatsika hahatonga azy ireo olom-banona. Ireo hevitra mivoy fisaraham-bazana aleo ho resentsika amin'ny fifanohanana. Hafa raha mbola hafa ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra. Tadidio fa ny reny mahita fitsia amin'Andriamanitra dia loharanom-pahasoavana ho amin'ny reny hafa. Hiezaka aho araka izay tratry ny heriko ny hiahy ianareo hatrany. Mitodika manokana aminareo reny ianjadian'ny fahoriana sy ny herisetra ary tsindry hazo lena ka voatery miady irery aho, mahereza ary mitraka. Efa misy ny programa mpanjakana sy ny tetikasan'ireo fikambanana samihafa izay manome lanja ny lafiny sosialy sy mampanjaka ny tontolo tsy mialonjafy. Tsapa fa manana sehatra kokoa isika ankehitriny, reny fitarainantsika, raisina ny hevitra miposaka avy amintsika. Eto am-pamaranana manentana antsika mba haneho ilay fondreny ka ho sarotiny sy ho sarom-piaro amin'ny firenentsika. Eto dia mirary fety sambatra ho antsika reny rehetra manerana ny nosy. Hoaneny.